Nampiakapeo ny tantsambo sy ny mpiasa ato amin'ny sekoly NM eto Mahajanga ny amin'ny fanososena sy ny fanaovana tsinotsinona ity sehatra ity. Tsy misy mpijery ho izy ireo, hadino ny fisiny, nefa manana ny toerany eto amin'ny firenena raha mitaha amin'ny kontinanta afrikanina satria eto Mahajanga no misy sekoly faharoa ara-dalàna eken'izao tontolo izao miaraka amin'ny Algérie. Fa izy ity secteur maritime ity ity monko zany formation spécifique izy ity zay fantatrareo tsara. Ny NM zany matombo joro ny NM dia nahazo agrément OMI nahazo agrément ministère ny transport dia mazava loatra zany fa na ny OMI nametra mihitsy izy ny MARAD, ina moa le MARAD, maritime administration, zay mikirakira amin'ny fitondrana amin'ny resaka na PMF na direction d'école na français mba olona malala atao anatin'ny secteur maritime. Asa raha mety angamba tsy fantatro fa zany gendarme zany ve mety atao commissaire de police ve tsy fantatro e. Asa d'accord nareo zany tsy fantatro zay aloha ataoko moa zay tsy ady andreo e. Fa fanjakana zay nametraka azy toka angamba mba diso kosa aloha apetretako azy. Fa dia na fanaovana tsinotsinona ty secteur nety ary zahay zao mahatsapa fa tena ohatrany hoe adino mihitsy etatsambo satria nahoana vaingana teo nahazo avion ny Aramady ahazo koa rehefa avy eo koa ahazo koa rehefa avy eo jusqu'au le 20 juin aiza ny compagnie maritime nationale eto nefa jereo tatsambo mivoaka misy firy be tsisy mieritreritra ary zay mihitsy ndraindray mampalahelo eto Madagasikara eto le secteur maritime tena adino efa manomboka adino tanteraka nefa be le tatsambo misy tatsambo reto mahazo diplôme avy ato izy aiza izy miafara rehefa tsy mahazo embarquement manao docker manao journalier mampalahelo ange zany nefa reo nanao formation tady daholo. Manahy ireto tantsambo reto so hitondra any amin'ny toerana misy ny era Madagasikara amin'izao fotoana izao izao toedra raha izao raha mbola mitoa ny tsy fijerena sy tsy fanajana ireo fangatahana ataon'ireto tantsambo reto. Hitanareo zao ny Aramady zao mitokony zay tsy mitokony aperaka any amin'ireo olona malala reo mahafantatra reo ange fa tsy amin'ny toerana ny UDG io malala reo fa tsy hoe za koa miady amin'ny UDG tsy any sanatry ny vava fa zay zany matahotra ny brevet ny zavatra rehetrarehetra sao dia tsy azo agrément OMI zay ny tena atahorana eto. Nandritra ny fanadiovana manodidina ny sekoly NM eto Mahajanga nataon'izy ireo tamin'ny maraina teo no nahenolo ny hevitra izay narosona izy ireo teo ireny.